Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Baiboly sy ny trosa. Izay indray ravana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ho resantsika eto amin'ity vidéo ity ny mahakasika ny prêt bancaire, ny crédit ary ny resaka intérêt na hoe zana-bola. Maro be nareo no nametraka fanontaniana tato amin'ity page ity mahakasika azy ireo ka dia manasa anao hanaraka hatramin'ny farany izao fanazavana izao. Fahotana ve ny mitrosa? Tsy fahotana ravana ny mitrosa. Ny mahatonga ny olona sasany teny hoe fahotana izy dia le tenin'Andriamanitra ny Deutéronomie 20:20 manao hoe ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia tonga dia hoe ampisambotra ianao fa tsy hisambotra, ohatrany hoe tsy mety zany le misambotra. Tsy azo tonga dia raisina arabaky teny tahaka an'izany io ry havana. Fa raha raisina arabaky teny tahaka an'izany io dia tanterao zany le hoe ampisambotra ny firenena maro. Tadio tsara fa misy olona miteny manao hoe ny mampisambotra mety fa ny misambotra tsy mety. Ohatrany hoe zavatra roa samy hafa ilay izy. Raha jerevanao ny teny grika sy ny teny hebreo dia teny iray ihany no ampiasainy rehefa miresaka ny hoe mampisambotra sy misambotra eo izy. Fa tsy zavatra samy hafa mihitsy izany. Ary tadio koa fa raha ohatra ka tsy azo atao zany ny misambola dia tsy tokony hampisambola zany tsika fa manjary mampanota olona. Mampisambola olona zany tsika raha manome dia lasa miditra anatin'ny fahotana zany le olona amin'izay fotoana izay. Ka tsy marina zany, tsy mitombona mihitsy izany. Fa na ny tenin'Andriamanitra zany Psalm 110:5 dia tena miteny hoe sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra. Jesosy Kristy dia mampirisitra mihitsy any amin'ny Luka 9 manao hoe tiavany fahavalonareo manaova sao dia mampisambora. Zany hoe tena azo atao tsara le mampisambotra, dikan'izay azo atao tsara koa zany ny misambola. Ny zavatra faharoa dia ny hoe fahotana ve no mitaky trosa. Misy manontany koa zany fanontaniana izany. Tsy fahotana ry havana, azonao atao tsara mihitsy no mitaky moramora sy ampitiavana ny trosanao amin'izay olona anananao vola. Ny mahatonga ny olona sasany teny hoe fahotana ilay izy dia misy ilay tenin'Andriamanitra mantsy any amin'ny Luka 9:5 manao hoe tiavany fahavalonareo ary manaova sao dia mampisambora fa azakivy na amin'inona na amin'inona. Raha Baiboly protestanta ny vakianao dia izay ny soratra hoe azakivy na amin'inona na amin'inona. Fa raha Baiboly katolika na Baiboly diema ny vakianao dia tsy izay ny soratra fa ny azy dia ny hoe aza manantena valiny. Izay no ndraisiny. Dia izay le fandraisana izay le teny hoe aza manantena valiny izay no nahatonga le fandikan'ny zareo azy manao hoe ilay valiny resahana eto hoe rehefa mampisambotra dia aza manantena valiny dia hoe aza manantena hoe ho averin'le olona zany le volanao iny. Fa na manome vola afoy zany ny ampisamborina olona, tsy antenaina hiverina intsony. Dia izay mahatonga ny hoe aza takitakiana intsony satria efa namany nafoy iny tsy tokony ho takitakiana zany intsony. Dia izay mahatonga ny olona sasany miteny hoe tsy azo atao no mitaky trosa. Za manokana dia tsy resy lahatra ny amin'izany fa ny any maharesy lahatra dia le dika teny protestanta ny amin'ny hoe azakivy na amin'inona na amin'inona. Mbola isy ihany vidéo any aoriana any resahako ny amin'ny hoe maninona moa no misy ilay fahasamihafana ohatran'izany ny Baiboly. Fa azaveko amintsika fotsiny hoe maninona moa io no maharesy lahatra antsika protestanta fa tsy le hoe aza manantena valiny. Ny antony dia satria rehefa jerevinao ny 430 dia misy teny eo manao hoe raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola anonitra ianareo izy inona moa no soa tokony ho azonareo. Zany hoe Jesosy zany dia manitsy le fomba fisainana amin'ireto le olona mampisambola hoe izay olona antenainy fa amerina ihany no omeny. Dia izay tsy antenainy zany amerina dia tsy omeny. Dia tsy mety izy ny tompo. Fa rehefa manantena nareo dia aza kivikivy zany. Satria tamin'izany fotoana izany ny olona dia misy le lalàna manko ny Jesosy hoe isaky ny fito taona dia afoy daholo ny trosa rehetrarehetra isaky ny fito taona. Na iza nananao vola na ohatrina na ohatriny. Dia lasa kivy zany le olona mampisambola vokatr'izay lalàna izay ny amin'ny hoe rehefa manakaikaiky ny fito taona dia tsy mampisambola intsony izy satria matahotra izy sao dia ho very ny volany. Na koa fidifidiany zany araka le faha 430 taona hoe izay antenainy fa mbola amerina ihany no omeny dia izay olona tsy azony antenaina zany fa olona mahatrahatra dia tsy omeny intsony satria hoe tony iandro fito taona fotsiny dia ho very fotsiny ny volanay. Dia izay mahatonga ny tompony hoe rehefa mampisambola ianareo dia aza kivikivy zany fa omeo foana olona rehefa mbola misy eo ampelatananao fa aza jerijerevana hoe ty manao an'izao amerina ty tsy amerina zany hoe aza mifidifidy tavan'olona fa raha mbola misy eo ampelatananao dia mampisambora foana. Izay zany ny Jesosy Kristy tena resaka hoe fitiavana zany. Izay zany ny interprétation an'ny protestanta n'io teny io fa tsy hoe aza mitaky vola no aza mitaky trosa. Ny zavatra manaraka dia izao fahotana ve ny mampanjana bola na hoe makazana bola. Io koa tena ady hevitra be ry havana. Ary ny mahatonga ny ady hevitra be io dia mbola le tenin'Andriamanitra teo ihany ilay Luka 9:5 ny amin'ny hoe tiavany fahavalonareo manaova soa ary mampisambora dia
ny amin'ny teny hoan'ny katolika zao dia ny hoe aza manantena valiny. Dia iny hoe aza manantena valiny iny dia raisin'ny olona iny na raisin'ny fiangonana sasany amin'ny hoe aza rehefa mampisambotra dia mampisambotra tsotra fotsiny fa tsy manantenatena zavatra amin'iny fampisamborana iny hoe ohatra hoe intérêt na zana-bola. Dia izay no mahatonga ny fiangonana sasany tena mizingizina mihitsy no io tenin'Andriamanitra hoe tsy azo atao mihitsy ny mampanjana-bola na hoe maka intérêt fa rehefa manome dia manome fotsiny fa tsy maka tena valiny. No le tenin'Andriamanitra io zany mahatonga anazy manao an'izay interprétation zay dia mahatonga hatraminy hoe tsy azon'ny kristianina atao ny miasa amin'ireny microcrédit microfinance reny fa mampanjananjana-bola reny maka intérêt hatraminy hoe tsy mahazo miasa amin'ny banque ny kristianina satria maka zana-bola ny banque rehefa mampisambo-bola. Dia za manokana dia mahita hoe tsy izay mihitsy koa no tianambara amin'ny tenin'Andriamanitra io fa nazavena tamintsika teo. Ary raha vao miresaka tsika ny amin'ny resaka hoe zana-bola na hoe fampanjana-bola zany any amin'ny testamenta taloha ny tena miresaka an'izany dia izao ny foto-kevitra. Reo zany misy tenin'Andriamanitra izay tsy azontsika vakiana aloha ny amin'ny fotoana fa ny foto-kevitra dia izao hoe azo atao le izy raha amin'ny vahiny amin'ny hafa firenena amin'ny jentrisa zany ho an'ny Israely zany io fa tsy azo atao le mampanjana-bola na maka zana-bola raha ohatra ka amin'ny mahantra na hoe amin'izy samy Israely ao zany. Tsy mety zany hoe raha alahinao izy dia maka aminao dia angalanao zanany. Zay zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra zao mazava tsara mihitsy ny ambarany any amin'ny Levitikos 20:9-10 manao hoe aza maka zana-bola ao izy na tombony aminy famatahorana ao mba ho velona eo aminao ny raha alahinao. Ny raha alahinao zany ny presizeny amin'ilay izy fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra akory. Fa keo daholo ireo texte reo ahafahanao manamarina an'izay fa tsy ny olona rehetra akory fa azo atao izy amin'ny olona sasany fa tsy azo atao izy amin'ny olona sasany. Dia izay foto-kevitra zay no raisina. Tsy raisina ara-baky teny le izy ny amin'ny hoe ny malagasy samy malagasy no tsy mety fa ny malagasy sy ny vazaha no mety. Tsy izay le izy fa ny foto-kevitra fotsiny dia ny hoe ny raha alahinao zany na ny mahantra aza angalana zana-bola zany aza angalana tompony zany fa fitiavana manko amin'Andriamanitra dia tsy mety zany. Ohatra hoe ray aman-drenanao ve ny sambola aminao dia angalanao zanany na hoe ny havanao na olona akaiky anao na mpiara-mivavaka aminao dia angalanao zanany tsy mety zany fa olona hafa mety tsy hampaninina ihany le izy. Ary amin'ilay olon-kafa koa ary dia misy lalàna ny zana-bola fa tsy hoe izay tianao alaina akory. Ny banque zao raha maka zana-bola dia misy lalàna io fa tsy izay tiana alaina akory ny alaina amin'io. Ary tadidio tsara fa misy olona sasany izay hoe mampisambo-bola zay na ohatrinona fa 500 no zana-bola. Tena tsy mety zany, tsy fitiavana intsony zany fa tena fitiavan-tena, tena fanambakana zany ry havana dia tena tsy mety zany. Rehefa manampy olona anao tsy inona mahatonga mampisambo-bola dia fitiavana manampy zany ka tsy ho voamaika anavesatra an'ilay olona indray anao amin'ilay zana-bola zany. Zay zany ny tena hoe foto-kevitra tokony raisina. Tsy azo raisina ara-baky teny averiko ihany zay. Fa raha ohatra ka ho raisinao ara-baky teny io dia tonga dia tafiditra anatin'ny fampianaran-diso ianao. Ohatra zao ao amin'ny Levitikos 20:20 ihany zao misy olona manko tonga dia hoe rehefa voasoratra hoe aza maka zana-bola dia aza maka zana-bola. Zao eo amba jereo tsara ny contexte an'ilay izy. Ohatra fotsiny zao ambanimbany io amin'ny 4:7 miresaka izy ny amin'ny lalàna ny amin'ny fividianana olona. Ho arahanao ara-baky teny ve zany? Ozy raha mividy andevy anao na andevy lahy na andevy vavy dia aza maka amin'ny raha alahinao izy fa amin'ny hafa firenena maka mividy izy mividy olona lalàna fividianana olona. Amin'izao fotoana izao dia mbola andeha hividy olona ihany ianao. Raha ohatra ka ho arahanao ara-baky teny izy dia tonga dia tratran'ny fampianaran-diso ianao dia lasa mividy olona ianao. Fa ny foto-kevitra ny tsy maintsy raisina hoe inona moa zany ny tian'Andriamanitra ampitaina amin'izany hoe raha ohatra amin'izao fotoana izao tsisy maka hoe andevy lahy sy andevy vavy intsony fa mpanampy an-trano misy. Ka rehefa maka mpanampy an-trano ianao zany dia tsy mividy intsony koa ianao fa hoe rehefa maka an'izy ianao dia tsy maka an'izany amin'ny raha lahy loatra hoe ny anabavinao no ataonao mpanampy an-tranonao na hoe dadatoa zao ataonao mpanampy an-tranonao na ohatrany fa olona hafa ivelany mihitsy zany no alainao ataonao mpanampy an-tranonao. Zay zany ny foto-kevitra izay tokony ampiarintsika amin'izao fotoana izao raha io tenin'Andriamanitra io no raisina. Zay no antsoina hoe contextualisation fa tsy hoe tonga dia arahana ara-baky teny fotsiny izy dia avotsika anaonao foana hividy olona. Dia ny fanontaniana manaraka dia ny hoe ahoana raha ohatra ka tsy mamerina vola ilay olona. Za aloha ravana dia teny amintsika aloha voalohany indrindra hoe raha ohatra ianao ka nisambo-bola tamin'ny olona dia avereno ny volan'olona satria tenin'Andriamanitra mihitsy any amin'ny Romanina 7:15 hoe aza avela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavana roa ihany. Resaka troso io aza avela izy trosatrosan'olona zany any aminao fa trosan'ny fifankatiavana ihany mety tsy ho voalohanao fa ny ankoatran'izay aloha avy daholo. Ny faharoa koa dia zao rehefa maka vola aman'olona anao dia ataovy priorité ny volan'olona satria tena tenin'Andriamanitra mihitsy any amin'ny Mpanjaka faharoa 4:7 le vehivavy ilay tsy nanam-bola le nanana olona trosa be dia be dia
nangataka tamin'le mpanompon'Andriamanitra izy ndana maka vilany dia feno menaka sotrany dia rehefa vita le menaka dia tonga toy le mpanompon'Andriamanitra hoe aloavy daholo aloha ny trosan'olona dia ny ambin'le menaka eo no amidinareo amin'izay ho ataonareo fivelomana. Zany hoe ny priorité anao aloha zany dia efa maka vola tamin'olona dia ny mamerina an'iny vola iny. Fa misy olona manko mitaraina atao anatin'ity pejy ity amin'ny hoe misy olona ozy izy manana vola be dia le volany ohatra ny hodiny fanina nefa izy manao fiainana be mividividy zavatra manao antieritreritra ity hitany hoe manam-bola ihany izy dia ny volany hodiny fanina tsy toe-tsaina kristianina zany fa ny toe-tsaina kristianina dia zao ataovy priorité aloha ny volan'olona avereno ny volan'olona aloha. Zay zany aloha ny zava-dehibe indrindra fa manjary malahelo le tompon'le vola simba ny fihavananareo manimba zavatra be resaka trosatrosoka tena mila mitandrina ny amin'izany sika. Inona ny tokony atao raha ohatra ka tsy averin'le olona le izy? Ny tokony atao zany dia zao takeo moramora izy ampitiavana foana ny zavatra rehetrarehetra. Ahoana le volanay sao dia efa mba misy azonareo amerina azy na dia ny atsasana raha fa tena ilainay le vola ohatrohatran'izay zany ny atao. Raha mbola tsy mety mamerina mihitsy izy dia azonao atao tsara mihitsy hoe afoko izy no ny amin'ny tompo manaiky ho ambakaina fa azonao atao tsara koa ary tsy fahotana mihitsy hoe satria izy nandà le volako tsy mety mamerina an'izy dia ho alefako any amin'ny manam-pahefana zany le raharaha. Azo atao tsara mihitsy zany satria manam-pahefana koa dia mandraikitra an'izany satria misy olona manko mandà volan'olona zany hoe efa mangalatra mihitsy izy zany matoa mandà an'le volan'olona ka raha mangalatra izy dia misy lalàna mifehantsika azo atao tsara mihitsy no manatanteraka an'izany. Dia izao koa nefa ny zavatra tsara ho fantatsika misy fanontaniana dia hoe mety ve ary zany lay maka volany amin'ny banky. Raha ho valiana zany izy dia izao mety le izy fa raha mbola azonao atao dia aleo tsy maka volany amin'ny banky zany mihitsy. Za dia tena miteny antsika an'izany fa tena hita raharaha amin'io ianao be dia be ny olona tonga dia falifaly fotsiny mikirakira n'le vola be tonga dia atolotro amin'ny banky indray mandeha iny dia nefa ny avy eo mieritreritra hoe ohatrosotrony andoavana an'le izy tsy mandeha araka an'izay ny zavatra mitranga fa mipotra tampoka ny coronavirus ohatra. Ny banky tsy tia lala zay coronavirus nao any fa ny azy ny volany tsy maintsy averinao dia lasa miditra anatin'ny adi-tsaina lalina amin'izay ianao. Tena misy olona tapaka lalan-drà mihitsiny mangatabavaka hoe tsy mahita vola amin'ny banky matahotra ho any misy midratra mihitsy ny sasany ka tena mila mitandrintsika ny amin'izany zavatra zany. Raha tena samy tsy maintsy isambola ihany dia any amin'iren'le olona hoe havanao zay hoe tsy anao pression be anao sy ohatran'izany ireny no isamboranao dia le olona miteny manao hoe zay amerina anareo an'io vola io tsy maninona mihitsy reny zany no atao. Ary raha tena tsy maintsy haka volany amin'ny banky ianao dia zay minimum na somme no alainao fa tsy zay maximum na somme satria zay koa no fakapanahy azony olona hoe zay farany betsaka indrindra azony alaina no alainy dia avao izy lasa mivadika problème be fa raha vao miala amin'ny asany voaroka amin'ny asany fotsiny izy na ataoko hoe tsy voaroka izy fa le orinasa nandalo crise dia manala piasa dia aiza namerina an'le vola amin'izay avy eo dia efa problème be. Ny banky tsy tia lalan'izany fa averiko aminao ihany fa dia hivadika raharaha be ny famerenana an'io vola io fa mila mitandrintsika fa aleo manangona tsikelikely dia izay vola voangonao no hividananao zavatra dia aza be rendrarendra koa. Ny vola omen'Andriamanitra antsika ny ampy ihany efa tsika be rendrarendra loatra dia lasa ohatrany hoe tsy ampy le izy dia lasa maka mitrosa makary. Ny sasany dia tonga dia mividy tomobile dia mitrosa dia trosa fotsiny ny tomobile hoentina izay itiavana tsiro iny. Aleo mihitsy ny mandeha bus arany toy izay mitrosa dia hividy tomobile zany fa tena mila manana fanetretena dia mila mianina amin'izay vola anananao fa tsy miaina amin'izay fiainana tsy sahaza anao ka dia andeha amoky ny fiainanao amin'ny alalan'ny trosa. Dia zavatra farany dravana izay anafarana antsika dia izao aleo tonga dia manome mihitsiny fa tsy mampisambotra. Raha misy olona tonga misahirana mangataka volana zay ny tena tsara indrindra aleo tonga dia manome mihitsiny zany satria olana be io resaka trosatrosa io. Ohatra fotsiny zao za zao raha ohatra ka mampisambotra olona vola tsy voaveriny le izy dia tsy tonga mivavaka tsony izy. Na koa misy olona nampisambotra vola tamina mpanompon'Andriamanitra dia tsy voaveriny mpanompon'Andriamanitra izy dia tonga dia tsy mivavaka tsony le olona. Zany hoe misy zavatra be dia be simba ohatran'izany vokatry resaka trosa io dia zay mahatonga aleo tonga dia manome. Ary farany raha vola misy tokotaniny zany hoe vola misy programmany aza mba hampisamborina zany mihitsy fa tena zay vola hoe tsisy hoe misy vola hoe tsisy ampiasainao an'le izy zany zay no hampisamborina. Fa raha hoe nandray karama ianao dia iny vola nyraisinao iny 2 millions nyraisinao nefany anatin'iny misy ny okolazy ny jirama ny rano ny rehetrarehetra mbola anatin'iny daholo ny sakafonareo dia misy olona misambola 1 million dia tonga dia alefanao any daholo ny 1 million hatramin'ny okolazy ny zanako zany hampisamborina olona daholo dia tsy fahendrena koa zany.
fa rehefa alana daholo ny vola rehetrarehetrarehetra tokony hiala dia mety 300,000 sisa ny ambiny eo dia izay zany no azonao ampisamborona izay le ambiny izay fa ny vola miasa sy ny vola miodina sy ny vola rehetra mbola misy ampiasaina azy aza mba ampisamborona mihitsy fa tsy fahendrena koa zany fa arak'izay ananana no ankasitrahana ozy ny tenin'Andriamanitra fa tsy arak'izay tsy ananana. Mandrakariva ny olona manao zay azahoana n'le vola fotsiny fa rehefa azo n'iny avy eo mamerina n'iny amin'izay izy dia tena ohatrany hoe miodikodina io izy dia ianao ny lasa hiajadiana problème be masa mivadika makatrosa amin'ny tsiaroandray na lasa miady amin'ilay olona dia tsy mety amin'izay fotoan'izay le izy ka tena mila fahendrena le izy dia ny tompony hanome tolotsainantsika raha ohatra ianao ka manana trosa be ananany olona trosa be deabe ianao dia tena sahiran-tsaina sy ohatran'izany dia aza mitrosa tsonindray aloha hoe tady trosa indray anampitrosa dia anampitrosa dia tsy vahaolana ny trosa rehefa tena dinianao satria ny trosa raha ohatra ka hoe ananan'olona vola ianao dia aka vola amin'ny olona hafa indray ianao dia amerenana an'ity dia mbola misy azy zany le trosa mbola anana tsy vahaolana mihitsy izy ohatrany hoe zavatra mitampotampoka eo fotsiny fa tena hoe raha azo atao aza amidio aloha zay tokony amidy rehetrarehetra anefana ny volan'ny olona dia anyoriana any mividy zay afaka vidina indray fa tsy hoe andeha misambotra foana fa misy olona dia tena tia misambo-bola mihitsiny dia lasa be trosa be dia avy eo amin'izay dia ohatrany hoe tena misy fanahan'ny trosa atao délivrance fanahan'ny trosa tsy dia le fanahan'ny trosa aza tonga dia amin'le fanahan'ny trosa nomena olana fa ianao mihitsy ny mety hoe tsy mahay mionona amin'izay anananao fa tia rendrarendra loatra dia any amin'ny fanahan'ny trosa no ahilikeo le olana vao mihitsy aloha ny toetsaintsika meteza mihitsy hibebaka hoe tompo zay kely omenao dia izay no ifaleko fa aleo miaina amin'izay kelikely anananao toy izay faly amin'ny zavatra be nefany trosa daholo fotsiny le izy dia mampahery antsika rehetra dia samy tain'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.